Toy ny mazatra moa amin'ny fiafaran'ny lalao-goavana tahaka itony dia misy hatrany ny resadresaka ifanaovana amin'ny mpanazatra sy ny kapiten'ny ekipa rototo. Ho an'ny ekipan'ny AS-Adema dia tombony ho an'ny LGK no nampidirany baolina roa tamin'ity famaranana ity. Tetsaka ilan'izay kosa dia nanambara ny mpanazatra sy ny kapiten'ny LGK plus fa valy ny fanomanana tsara nataony iny fandresena azony iny. Le tombona aloha le système le joueur niaraka milalao am'izao le fantako hoe ty amin'ny phase finaly ilaina, ty amin'ny phase zao ilaina, de zay zany nahatonga anahy nana eritseritsy mihitsy hoe azo teny mahakolo de Madagasikara. Andeha ho an'ny Afrika indray ny LGK, inona mety fanatsarana ho an'ny LGK? Fanatsarana aloha misy élément tokony ampina, eo zany tena hitako base fa tsy maintsy amboarina am'le Coupe d'Afrique. Tombonao anay zany am'le fahazavana kiandro sady zay koa nanao compétition tena zany zay ny tena tombonao anay. Andetsika ho any Afrika ny LGK plus inona ny hoe mety zavatra vaovao entina ho any zafotrehana fifaninana any Afrika zany? Tsy maintsy manamafy zany ny LGK plus am'sy tena malagasy am'le Coupe d'Afrique. Manamafy tanteraka zany mba ho lasa lavitra kokoa.